mivoatra dia mivoatra amin'izao fotoana izay fampiresahantsika hitantsika ireny fanambarana misesy nataon'ny président Sénat tsy tara koa ny valikafatra avy any amin'ny gouvernemanta collégialy izay nangataka ireo sénateur moa zany fangatahana ho fampivoriana zany amin'izao toedrara izay hitantsika mihazakazaka izao ka nisy antaratasy fanazavana nataon'ny gouvernemanta ary namaly ihany koa ny président Sénat izay raha ohatra ka ho fitipitiantsika ny resaka izay nataon'ny gouvernemanta zany dia manameloka ary ireo vondron'ny sénateur vitsivitsy nanao fanambarana indray mandeha koa fa hoe tsy salama saina ny président Sénat. Izany rehetra izany dia anisany misintona ny eritreritra ny vahoaka malagasy amin'izao hoe ahoana moa zany no ahafahantsika milaza fa ny olona anankiray ambony eto amin'ny firenena zany dia ny olona mitondra ny institution dia olona tsy salama saina. Hitantsika amin'izao ny fiangarana, hitantsika amin'izao ny fiezahana tsy anara-dalàna, tsy hanao ny marina amin'ny tanindrazantsika ity. Raha mahatsikaritra nareo zany ny olona izay miezaka manao ny mety indray no meloka amin'ity firenena ity. Ny président Sénat fa hoe voaraona ho faty izy no nahatonga azy ny amboadidy tsy nasay nandray ny fanjakana taorianany fametram-pelan'ny filoham-pirenena. Izany zany dia fa tokony hahampy antsika vahoaka zany afaka isaintsaina hoe tena misy fikambanan-jiolahy aorianany ity fitondrana ity, mitondra ity fitondrana ity mitondra antsika mankany amin'ny lalana tsizy. Zany hoe tena fanjakany maizina mihitsy zany no mila joro eto amin'ity firenena ity. Ny olona izay manambola tsy fantatra ny antony, ny fomba nataony nahafahany mahazo andreo volabe ireo no mila hitondra an'ity firenena ity. Izany zavatra izany nefa tsy ahasoantsika velively satria tena culture mafiezy mihitsy zany no mila joro amin'ity firenena ity. Ka raha ohatra ka izay zany no zavatra mila hovolena zany dia mazava ho azy na tiantsika na tsy ho tiantsika miroso amin'ny fiovan'ny toe-tsaina zany tsika eto Madagascar. Raha ny ankabetsahantsika na koa ny olona mahalala zany manaiky an'io pratika io dia simba ny ho avin'ny firenetsika, simba ihany koa ny ho avin'ny taranaka mampara raha izao ny fomba fisainana iainantsika. Mitsangana ireo solotenan'ny kandida amin'izao fotoana izao, mitaky ny sia ny filaminana, mitaky ny sia ny fampiavanana ary koa fanarahana ny lalàna velona mba hahafahantsika miroso amin'ny fifidianana madio tsy misy halabato ho an'ny tanindrazana izany rehetrarehetra izany. Mbola misy andian'olona ihany zany manameloka azy ireo nefa zany zavatra tsy nisy tamin'ny tantaran'i Madagascar, zany hoe ny kandida rehetrarehetra tsy misy manao propagande raha tsy iray ihany. Mba misaina amin'izay koa tsika ary mba mametra-panontaniana amin'ny vatantenantsika koa hoe fa maninona io kandida io no tsy mety miverina. Tena atahoran'ireo kandida araky ambin'ny folo reo ve izy sa izy no matahotra an'ireo kandida araky ambin'ny folo reo? Matahotra izy satria tsy te hahiditra amin'ny fifidianana madio. Izay ekeny rehetra tsy possible mihitsy hoe ireo olona araky ambin'ny folo reo dia olona diso na very lalana reo, fa matoa izy ireo mitambatra ary tafitambatra. Didikan'izay zany mazava ho azy tena ho tombotsoa ambony firenena. Tsy iray hevitra reo, tsy politika iray izy ireo nefa mitambatra no ny tombotsoa ambony firenena. Inona koa tadiavintsika ankoatran'izay? Aleontsika miverina amin'ny ara-dalàna dia izay lany eo lany, tsy olana zany. Ary raha lehilahy koa izy, raha ohatra ka sahy koa izy dia leo izy miverina dia ho hitantsika eo rehefa vita ny fanamarinana ny listim-pifidianana sy ny ireo bureau de vote manerana Madagascar dia voamarina daholo ny olona voasoratra ao sy ny fizarana zany mba tsy hisy olona fictif zany tafiditra ao na koa bureau de vote fictif koa zany voapetraka ao amin'ny CENI koa zany mila marinina daholo zany rehetrarehetra izany rehefa madio zany arosontsika ny fifidianana.
zay lany eo fa aoka zany mba filoham-pirenena tiany vahoaka malagasy ekeny ankamaroany vahoaka malagasy no lany eo fa tsy fividianana atao amboletra mitovy amizao. Reo crise institutionnelle misy amizao de fa mahampy ahafahantsika milaza fa hoe tsisy zavatra mandeha amin'ny famarinana eo. Zao tsika tamin'ny maraina teo zao fa nahita koa tranom-panjakana koa no lasa QG-ny numéro 3. Za moa zany tsy tetonina anarany mihitsy. Zay zany fa ifatarafantsika zany fa ny tranom-panjakana, ny fitaovam-panjakana, ny mpiasam-panjakana de hampandany an'io kandida io. De mitombotsoa niza zay rehefa aveo. Tsika efa tsy resaka am'ireo lalàna tsy voaja, voitsakitsaka, lalam-panorenana, lalam-pifidianana, io resaka nationalité ny Andrimatoa Cédric io. Reo rehetra reo zany dia efa ahitanao sahady hoe iroso amits'izy tsika ary ho amboletra ary hisy ny fampiasan-kery ary hisy mihitsy ny famonona tadidionareo rehefa mavita manamba nareo de dikan'izay mavita mamono ihany koa. Ary ny faty zany tsy dikany amindreo. Hitatsika reny mpianatra maty tao amin'ny campusny université. Mpianatra tifirina tsy mitazona basy tsy mitazona antsy fa voatifitra ao anatin'ny campus ny université. Ireo olona maty be de be raha maty tao Mahamasina tamin'iny ina moa jeu des îles farany teo igny. Tsy tahitra ny filoham-pirenena tao tamin'izany fotoana izany izy mivady mandihy aza nataondreo tamin'ny fahafatesan'ireny olona reny. Zay ny zava-misy zay. Zany hoe tsy miraharaha fatin'olona zany reo. Ka ny anahy zany afatra ho antsika malagasy rehetra aoka ho tonga saina tsika fa ny hoavitsika ny olalaovin'olona eto. Tsy olona anankiray no ampisarabazana antsika. Tsy olona anankiray no ampiady an-trano antsika sanatria ny vava. Tsy afaka hiady reo satria ny ankamaroany vahoaka malagasy dia fampiantoka nandritra ny fitondrany. Tsy possible izy hiteraka ady an-trano. Fa ny ady zay fanaovany maro anisa sy ny vitsy anisa zay no hisy eto nefa izay zany no zavatra soroantsika tsy atongavantsika amizay resaka ady an-trano zay. Na vitsy anisa reo aza rehefa ady de ady. Mora miditra ao anatin'ny ady. Fa ny voana avao tsy moramora. Hitatsika reny crise tamin'ny 2009 reny. Raha neritreritra teteza mita 2 ans tsika lasa 5 ans teteza mita zany hoe tsy mora rehefa tafiditra ao anatin'ny ady tsika. Ka mba tsy atongavana amizay zany aleo ahemotra io élection io amin'ny fotoana zay ho faritany be sy ny maro mba ahafahantsika zany mahazo vokatra tsara. Tsy tsara amizao situation misy zao no ambolena korontana. Asa efa tsy misy, fandriam-pahalemana tsy misy. Hitatsika reo fijaliana maro isan-karazany, ny fako mivangongo Antananarivo, loto tsy loto, aimbo tsy aimbo Antananarivo nefa mbola hiditra amizay resaka crise zay ka hoany tonga saina rehetra. Na ny mpanaraka azy zany, na ny tsy mpanaraka azy atao anatin'ny Facebook mba tongava saina amizay. Tsy resaka intereko na interen'olombitsy fa aoka mba tokony ho interetsika rehetrarehetra no tokony ampikambana atsika, ho arovantsika rehetrarehetra. Eto tsisy tombo sy ala na tia sy hala fa ny zavatra tena hita fa hoe mizotra any amin'ny lalana tsy izy isika. Zay ny mahatonga anakahy zany isaky ny teny foana zao hoe enganeo mba tokony hidina ty frontiera ity de tokony tsaraina zay manana raha maloto amin'ty firenena ity aoka izy amena sazy ho lesona ho andreo zay olona mpitondra ao afara, ho an'ny taranaka avy ao afara. Fa ty firenenantsika ty tsy androso mihitsy ary tsy androso velively raha mbola pratique mafieuse io no zavatra iainantsika. Ary ny anazo vana izy io tany aloha tany tsisy an'io fa tena tsy nisy niandana zany ny ireo institution reo teto ta Madagascar, indrindra ny fiarovam-pirenena, ny tafika malagasy. Zao ny fotoana tokony hijoroanareo, mijoro anareo, mananatra anareo, mamalavala anareo fa aza mitahy olona zany. Ny rehetrarehetra samy victime, ianareo nge agnatin'ny vahoaka koa fa andraikitra ny ianareo, raisonareo raha ohatra ka fa ilaina amizao fotoana izao mba tsy hatonga atsika ho tafiditra ao anatiny ady zay tsy iriny malagasy akory. Tsisy mahazo tombony amizany. Ireo zay fa nahazo tombony ane ilefy tadidionareo fa olo rehetrarehetra zay resantsika de olona manana avion privé reo, manana trano any andafy reo, manana vola be de be any andafy reo. De ny volantsika ihany ange io volantsika ihany no nafenireo any, volantsika ihany no anakaramany an'ireo
miaramila reo manamporitra ihany koa andro vahoaka mitaky ny fahamarinana tsy mba mahatonga sainatsika ve taiza teto Madagascar no nisy tolona hoe tsisy olo maty ray zay zany hoe tsisy fandravana tsisy fifampitifirana fa ianareo mpitondra fanjakana koa ianareo mpitandro filaminana koa no mandratra andreo vahoaka zay manao fidinana andalambe izay hitatsika tsy manimba zavatra tokony mamalavala ny ataonareo mba tsy hampisy bavura fa tsy ianareo ny tompon'antoka amin'ny fandratrana malagasy ka zay zany anisan'ny zavatra mahatonga saina ihany koa be dia be milaza hoe midina mihitsy ianao angambany ny zavatra zay fa nataony zao mahampy ny fanentana nataony amin'ny Facebook ary tsy voasambana ary tsy voazao fa atry zay nanentana tato amin'ny Facebook ihany koa ary efa nanelingelina ny ty fitondrana ty zay tsy marina ity atry zay no zavatra nataonay eny ara efa nampigadranay mihitsy ny fanentananay ny vahoaka malagasy foa ho tonga saina amin'ny zavatra tsy manjary zany ataony ty fitondrana ity adinonareo nefa nisan'ny nampigadranay ne dia ny fiarovanay ny lalana mba tsy ho tapahina noho ny fanaovana zavatra izay tsy ampiheverana ny nanaovana azy fanaovana gymnase zay nahafahana nanapaka lalana zay manala fitoanana eto taptanana Mahajanga izy aminareo zay mikritika anareo mahavita an'izany mba nanao an'izany ve nareo mba nitsangana ve nareo nampatsahin'ireo mpitondra reo amin'ny zavatra tsy mety nataonreo fa zahay navita an'izany fa ny fidinana dia zavatra tsy ataotao fahatany io fa mitambatra any amin'ny faritra hafa mahavita reo mitambatra ny Antananarivo mahavita era Madagascar fa ny anay eto Mahajanga mbola tsy milamina zay no ahitanareo any afaka ny kristian mbola tsy midina fa tsy maintsy ho avy zahay fa zahay tsy mahery an-trano akory efa nanao betsaka noho io zahay hitanareo tamin'ny Avatoro ahoana ny fahitanareo azy iza namory an'ireny olona be dia be hitanareo regny vahoakan'iza regny vahoakan'ny Mahajanga regny zahay nitarika an'izany ary lohan'izany ary tsy nilefa ary teo aloha koa fa tsy tafara zay tsy anisan'le miteny hoe mitsodrano anareo fa zaho kosa andeha ialokalokano an-trano iala sasatra zay tsy ohatran'izany rehefa miady ary rehefa mitolona zay tolona ho an'ny firenena ho an'ny tanindrazana fa tsy mitolona ho an'ny vatantenanay ary tsy hisy zany fa zaho kosa zany tsy maintsy mampatsiahy anareo fa ny zavatra nataonay atry zay tsy ho an'ny tenanay fa ho antsika rehetra rehefa miady zavatra zay miady zavatra ho an'ny malagasy fa tsy ho an'ny vatantenanay raha ho an'ny vatantenanay isany efa nahazo tombony tamin'ity fitondrana ty be aho ohatran'ireo pitsikera reo be dia be ny offre nazonay fa tsy niditra amin'izany zahay fa mbola misy fotoana hitenenana an'izay hoe inona moa ny zavatra nampanantenainanay fa zahay tsy niditra ao anatiny fiarahana amin'ny fitsokombakombana amin'ny fanimbana n'ity firenena ty tazominay zany mitovy ny malagasy rehetra aoka tokony ampitovina aoka ny arenan'ny malagasy ny gasy hainao aminy fa aza vela mihitsy no poten'olo hafa ity firenetsika ity ary zay no mahasarotiny anay rehefa vazaha io numéro 3 io dia apetraro amin'ny mahavazaha azy aza mety rebirebena avelao ny olona mahita olona be dia be nareo avoriny amin'izao mitondra artiste amampolony izy mandany vola izy tsy problemenay zany avoriano foana le olo avoriano amin'izay mety amorananao azy fa ny fantako fotsiny rehefa miverinao olo reny tsy maintsy mbola mosary satria mbola welawela ny fifidianana tsy vitany artiste izy ty ary anareo artiste koa zany ny karamanareo ihany no ataonareo miranareo fa tsy ho tompon'antoka koa manentana olo fidio nefa ny ankananareo andeha hihira fotsiny lasy anareo ny tompon'antoka rehefa aveo rehefa mihinany tsy fihinany amin'izay le vahoaka rehefa aveo ianareo no mahazo fakalana nefa ianareo ny vahoaka foana koa no avorinareo rehefa aveo gaga anareo fa tsy mety miakatra ny prix ny fidirana fijerevana ny ary inona moa ty fampisehoana zay ataonareo satria tsy manambola ny vahoaka malagasy raha nanambola zahay mety ho 100 milliards mihitsy ny fidirana fa tsy manana zahay ka zay moa zany afatra ho antsika rehetrarehetra zany aoka tsika tsy hainao tsika be fahatany avao ny hevitra ahoana ny fiainanao amin'izao tsara ve raha noharina tao amin'ny 5 taona lasa tany tsara ve izy amin'izao tao anatin'ny 5 taona teo ahoana ny fahitanao azy mbo tokony tohizana ve ampy ve zao fijaliana zao sa mbola tsy ampy raha mbola tsy ampy tsika atohizy foana fa zahay kosa ambarako tsy miverin-dalana fa miaraka amin'ireo kandida raka 20 zay hitako ary maharesy lahatra ahy fa hoe tena fitiavan-tanindrazana no mampitambatra azy ireo fa tsy fitiavan-tena 2018 nisy kandida teo nilatsaka teo fa tsy nanaiky fa hoe arsoy foana ny fifidianana nahazo lesona tamin'ny tindray mandeha tia tsy nanaiky izy nambarany hoe
aleotsika mitambatra ary ny rehetrarehetra moa zany sorako nanao an'izay ka zay fotsiny zavatra lazaiko hoe efa tsisy zavatra misy am'izao io hoe sorondreo koa président Sénat hoe sorona zay ny manahirana andreo de magaga zany zay olona manao tsy mety atao zay fomba rehetra amingana anazy anesorana azy mba tsy ho hita ao anatin'ny fitantarana ty firenena ty zay kosa zany zavatra tsy azo ekena zay hoe ny olona hitanao fa miezaka izy ary mijoro izy amin'ny fahamarinana nefa ny fikambanan-jiolahy mila makazy amin'ny toerana io mba ahafahana mifehy ny ambaratonga mpitondrany eto Madagascar ahafahana mifehy manery mampandany olona zay fa tsy gasy dikan'izay zany hisy vazance politique eto rehefa aveo tsy lamina tsika na ny ekipan'ny candidat zay mitambatra am'izao fotoana izao na ianareo zay anao amboletra eo de fa hita hoe tsy hisy fihavanana zany rehefa aveo tsy maintsy roso any amin'ny zavatra mety tsy heveritsika zany ny fifandraisana eto amin'ny firenena ka izay zavatra izany anentanana ny tsirairay isika rehetrarehetra mba samy ho tonga saina hitambatra amaha ny olana zay efa heverina fa hoe efa mandady mitrambo ka so de eo vo anenina am'izay ifanilika andraikitra eo ifanometsina eo de aleo de nizao de samy manaiky fa hoe misy zavatra tsy mety eo aleo mba arenina mba hiova ty firenena ity mba tsy verimberenatsika amin'ny resaka ady an-trano sy ny sisa